Efa saky nakatoko ny pejy resaka perquisition fopla teny Ambobao fa voatery tsy maintsy manokatra satria misy feno vao zany ary mampagaga ny zavatra mitranga satria ianao tokoa zany na ohatra hoe mpijery film reny zany ianao ohatrany tena lasa film le zavatra raha ohatra hoe manao analyse an'le situation zany fa nefany ny mampagaga zany de zao tany Tamatavy ny filoham-pirenena tena niteny hoe manana an'ireo taozy izy ny prime ministre ny ministre ny polisy sy ny secrétaire d'état la gendarmerie manao enquête fa tsy manirakiraka olona ry andeha hanao zavatra andeha hanao perquisition zay ny lazain'le filoham-pirenena raha hitariny zay de hoe ary indrindrindrindra fa rehefa nisamborona ity Florent Razafintine dia ny gendarmerie no nisambotra azy ary ny SRC raha ao anatin'ny antanatohatry ny fanaovana enquête zany dia ary ambony be ary zany ary tsy negligena mihitsy ny fanaovana ny enquête matoa ny SRC no nandray azy dia misy dikan'izay ary tokony dinihana ny dika zao hoe inona ny antony name instruction ve ny filoham-pirenena hoe ny SRC no mandray azy azadiny fa miaramila iny sa ny tonga de ny secrétaire d'état la gendarmerie no nandray initiative dans les deux cas samby tsy n'importe qui reo samby olona manana ny toerana misy azy ao anatiny zany atao hoe autorité judiciaire na ao anatin'izany atao hoe renseignement mahafantatra tsara reo zany mahafantatra tsara zany ny secrétaire d'état la gendarmerie hoe matoa izy ny sambotra nga Florentin sa Florent Razafintine ny sambotra hoa fatty convocation tamy lahady tamy roa sasany sasabotsy izy iny tsy tadidiko dia misy ary feno fepetra ara-dalàna afahana misambotra an'le olona inavy izy ireo de zany tokony fantarina tsy maintsy nandeha ny rapportny gendarmerie avy eny an'Tehiroka hoe izao ny zavatra nitranga tato azadiny zay ianao zany rampiasam-panjakana de tokony mandinika zay izao no zavatra nitranga teto satria tsy maintsy miakatra any amin'ny hiérarchie le izy na de tsy tonga tena toerana ary ny secrétaire d'état à la gendarmerie dia tsy maintsy miasa de ratra mangaiky na manjaiky tsy raiky filaza azy de miakatra amin'ny rapport conscient amizay zany ny hiérarchie ao anatin'ny gendarmerie hoe non feno mifepetra afahantsika misambotra ty tovolahy ty entre autres ny fepetra fondamentale hoe rehefa niaro tena le tovolahy dia nandefa nanaparitaka par le biais nretiny lanceur d'alerte zay mety akaiky azy na tsy fantatro zay mety relation ny any ambadiky any
dia nandefa n'ity vidéo izay monté de toute pièce. Tsy adala ny secrétaire d'état à la gendarmerie miaraka an'ilay olona. Ary jusqu'à hatramin'izao mbola tsy nahintsika hoe mivoaka na tafavoaka ilay ranamana. Merci chérie. Satria mampimilitsy olona rehefa voaka. Tsy hoe le ranamana fa ity olona présumé accusé. Miainga ihany koa ny fisamborana nga le hoe kapiteny président Kosfa. Raha ny vaovao eo am-pelantanako aloha dia mbola tsy fantatro hoe voasambotra marina ve sa mbola tsy voasambotra. Tsy afaka manamafy an'izay fa misy miteny hoe efa voasambotra izy, misy miteny hoe arovan'ny misy miaro le kapiteny zany tsy dirako loatra ny amin'iny fa ny chef de mission tamin'iny dia nga Florent Razafintiny. Amafisiko ihany fa tsy afaka ny sambotro olona fotsiny amin'izao ianao raha tsy feno ny fepetra, zany hoe feno ny pirofo ary azo tsapaitanana. Na olona atao hoe any amin'ny école primaire ary nda atao hoe classe de 8e na T4 zany dia mahita fa ary tonga dia mahatsapa hoe vidéo monté de toute pièce no nalefa an'ireto tsy hay mpanady mpamakafaka politique lanceur d'alerte et tous les prétentieux tamin'ny toalina dia tafiditra atao anatin'ny piècen'izay daholo ny olona tsy dia ampy kokoa. Fa rehefa natao mifanadihadina zany rehefa niteny mivoaka ny émission teto dia natao ny fanadihadina dia mipotra ny marina hoe miafleuria iny vidéo teneninao monté de toute pièce iny ane ka marina ny teninao efa tamin'ny volana mars, efa tamin'ny volana avril. Eno navoakako zany fa tsy voateninao ny hoe ny olona ary marina fa tsy voateniko fa za mieritreritra hoe mitovy eritreritra amiko daholo ny rehetrarehetra. Nahay olona efa voasambotra ary efa migadra ao tsy hafa ireo sinoa voasambotra tamin'ireny. Tsisy idirany amin'ilay aferany Ambohibao io resaka io. Raha zay zany ny teneniny. C'est une vidéo qui a été montée de toute pièce. Dia zao tsy fantatra hoe mba manara-baovao hoe toy ny directeur général Antoine toy. Fantatra manko tena olana manko zay tena ilazako antsika mpitondra fanjakana zany. Manahirana be. Asemy sy ny avina olona de notoriété valable. Samy malala daholo tsika rehetra. Indrindra fa amin'ny resaka renseignement sy inspection zany. Au niveau douane fa misy olona maromaro ao incorruptible. Anisan'izany le olona napanaovina sonia an'ity hoe convoqué na ary tonga dia le convocation tonga dia costaud be. Costaud, si l'on peut dire. Mais tonga dia miaraha amin'ny avocat. Ny refus d'obtempérer dia tonga dia menacé ho gadena zany. Sans vraiment savoir hoe tsy zavatra teneniko ty nefa lany daty. Ity machine ity nefa ny olona nanao an'io efa voasambotra tany amin'ny volana mars avril efa migadra any tsy hafa. Fa tsy zay ny tena important. Fa ny zavatra ambadik'izay. Ngia DG ve naka initiative sa?
nisy naniraky ny GADG. Za aloha tsy mino hoe filoham-pirenena no naniraka ny GADG. Tsy mino an'izany fa saingy zao ao anatin'le fihetsiky ny GADG zany de ohatrany hoe atao mihitsy zay incriminena nreto sinoa reto. Lasa hoe ny GADG ndray zany ny substitut miaro ny zavatra nataon'ndria Florentin sy Florence sy ny karazany. De ohatrany atao mihitsy zay ampiletika nreto sinoa reto tsy maintsy miletiky nareo. Satria nareo nanafatra ny machine io, les convocations, tonga de convocation, affirmation gratuite. C'est une convocation qui suppose que les gens qui seront convoqués sont déjà suspectés. Une lourde suspicion. Grave mes amis. Grave mes amis. La convocation, il dit, tonga de manazava, tonga de mapsewe, maduringa Florent. Ça va 12 années, j'aime la quartier. Tonga de ouais. Les opérations, c'est une enquête dans la gendarmerie, zany. Tsy mavoa ny zavatra nataony nga DG Antoine satria nga DG Antoine no manao pression am'reto collaborateur ny hoe atao vengy anao. Samy malalatsika fa ngiarabe tokotany nanao sy nio zavatra io. C'est quelqu'un d'incorruptible. Nul incorruptible no apatrina atao amin'ny service de renseignement io. Antoine io. Tsy tazay anaovandrala azy de ataony eo. De meny pression manao ny zavatra io presque isan'andro. Avaiza zany inona mahatonga ny GADG manao pression isan'andro an'izany, sachant que impossible ave hoe ou possible hoe tsy fantatry ny GADG fifany amin'ny gendarmerie ny enquête. Asa tsy fantatry ny GADG ve fa élémentaire zany amin'ny cours de droit hoe efa misy manao enquête ry de mbola hanao enquête koa ianao sur le même sujet, sur le même problème, sur le même cas, sur les mêmes procédures. Ça veut dire tsy ho hay. Fa inona ny azakazahany hoe ataovy isan'andro pression, atao vainga an'io. De aveo mipotra le izy am'izao fotoana zao. De mitondra ambonina fabaraka. De hitanareo, io fa atao mihitsy zay ampiletika an'le sinoa satria nisy nanirako io bandy io. Nisy nanirako io ao anatin'ny fitondrana de arovana de blanchise rehefa aveo de atao amin'le machine ny palana an'le sinoa. Normal be zany. Ary zay ny mission an'ny GADG. Izy amin'ny mampanao mission anazy an'izany. Petraka amin'ny fantaniny. Tsy mino aho hoe filoham-pirenena, tsy mino an'izany aho. Tsy mino aho. Dataka ny GADG zany tokony hanao conférence de presse. Enao ve de tsy nalala fa efa tamin'ny volana mars io zavatra io. Enao ve de tsy nalala hoe efa voasambotra ireo olon-dreo ny tompon'io machine io. Ary naninona anao tamin'ny volana mars ianao tsy niréagir de la même manière et de la même façon par rapport à décision raisinao androany. Avec un courrier menaçant. Mais tonga de mes rangs, mes avocats, refus d'obtempérer des eaux. Pourquoi faire peur aux gens? Pourquoi intimider de la sorte? Ça dit, itamit on attend des courriers, famille à tes zéros. Itamit on attend des convocations, famille à tes zéros. Mis fa taoura na tao.
vao malomalo le olona mitratran'ny perquisition roapolona bandikagoleny tonga ao mipitsondray vesaranao tsy mahafantatry tinga DG hoe efa miditra ao anatin'ny affaire iny ny ambassadeur Chine efa misy rapport détaillé miaingany efa vita tsy fantan'izany hoe ty zavatra ty ny lasa problème diplomatique tena manahirana tena le izy zany tena ohatrany hoe soit on est professionnel soit on l'est pas zany faut mijery fotsiny anao le vidéo de tonga de zanao hoe tamy 8h45 ve le action nanomboka ahoany ty vidéo enchevêtrena am'le original ty d'autant plus tena mazava be mihitsy ao anatin'le vidéo nalefan'ny le olona mipetraka ao anatin'ny le trano nanaovana an'le perquisition ny varavarana rehetra ao on a lu daholo comment ça se fait qu'on tapitapiky eo rehefa voaka le vidéo misy an'ity ordinateur tsy ordinateur fa tsy haiko le jet N777 iny de le imprimante lasa mivadika varavarana azo palitsandra soit vous êtes professionnel soit vous ne l'êtes pas efa navokako teto zany efa niteneniko teto zany fantatrao efa miano anareo de qui vous voulez duper? C'est l'opinion ou les intellectuels ou les gens intelligents ou tout simplement vous voulez une question blanchir votre pote. Otra mampitenteny zany hoe ianao DG naniraka andreo bandireo rano tena marina inona mampilokoloky anao andeha hiazakazaka hiaro andreo bandireo hoe andao ato am'le machine faiblessen'reto sono reto zay le izy zay anao anatin'le courrier raha atao zany par addition par logique any zavatra ianao DG naniraka an'io bande io de miafinao anatin'le convocation anao miafinao ambadika amin'ny olona incorruptible anao izy zany tsy mahalala an'izany fa io service ny SREU service de renseignement renseignement et enquête angambany zay dia olona atao affectation tsy disciplinaire fa affectation politique anao alefa ao satria olona incorruptible anao alefa ao mba hanaovandralahy corruption any ambadika any ny tena problème manko de zao ne tsy tonga de zay andohaniny zany ianao raha tsy misy relation zay zavatra iny mahatonga ny olona miteny hoe misy olona ambony de rerana io zany efa miteny fa initiative personnelle ny DG Antoine io initiative personnelle io effectivement afaka manao enquête ny douane fa taiza izy hatram'izay tsy nanao enquête momba ny machine fanodonam-bola mampimeny zany mba dinio tsara ny re olona ry vahoaka malagasy mivoaka ny zavatra tamin'ny volana mars avril tsy nanao enquête le ry fefa aty amy tsy mangididy no otrorana ny zavatra zany motif de limogeage to ridicule amin'ny fitondram-panjakana aveo ary ny zava-doza de zao un simple DG de la douane qui commet des fautes professionnelles de fitondram-panjakana mahazo daraka e matoa ny DG Antoine nanao an'io de misy olona ambony ao ambadika ao hoe sanga efa ry amy gendarmerie les zavatra 2 enquêtes sur les mêmes procédures
sur les mêmes affaires, on va dire. Tena olona tsy nianatra troara veraka. Dia tsy ahay an'izany hoe tsy afaka jugena 2 fois ny affaire anankiray. Raha hitan'ny gendarmerie, raha hitan'ny gendarme fa authentique les vidéos, tsy maintsy efa nisambotra an'ireto sinoa reto izy. Fa tsy niandro ny douane hanao gesticulation. Anala baraka fitondrana ohatran'io. Mahetraka veloma mahafinaritra ao antsika rehetra hijery baolina fa tsy maintsy atao no miteny ny resaka saringa Florent eny akaiky ny filoham-pirenena. Tokony ho fantatrareo fa rehefa tonga amin'ny toerana ohatran'ireny ny filoham-pirenena dia mifandray amin'ny olona rehetra. Ary tokony ho fantatrareo koa fa nisy fotoana ny filoham-pirenena nanome publiquement ny numéro de téléphone. Zany tokony ho fantatrareo zany. Dia rehefa tonga rehefa iny sary hitanareo mandehandeha iny dia tany Fianaratsoa. Rehefa tonga tany Fianaratsoa filoham-pirenena dia se présenté tinga Florent hoe CNJ da Fianaratsoa. Dia nirabazy ny filoham-pirenena tsy mahalala iny. Diny amin'izay izy aveo manaraka vaoriny. Iny sary iny nentin'ny sandohana tamin'ny lalana rehetra izay nandalovana. Araka ny teneniko anareo tsy vao indray mandeha bandy io no nanao zavatra ohatran'iny. Ny olona moa matahotra tsy mahasamy laza hoe izay tratrany ohatran'izao. Satria izao fihetsika ataony zalahy amin'ny douane zao, ny DG amin'ny douane zao, no anisan'ny olona, no anisan'ny mampatahotra ny olona hoe monsieur Fleury tena miala tsy fa zay tsy mahasamy teny hoe izy zay fa zay koa efa victime. Izy zany monsieur Fleury ianao mitondray no migadra aveo. Ianao victime mandraina no migadra aveo. Zany misy aty e. Taninay angalarin'olona ary za zao victime an'izany e. Tamin'ny andron'ny Rajoelina zany. Fa mbola tsy miteny zao satria vorona ojokoana aveo korontanina. I chef de région amin'ny Fianaratsoa io, i chef de région amin'ny Fianaratsoa nangalatra ny tanky io. Tory aza indray mindresy. Zany hoe misy zany le zavatra hoe tena hainao mitory indray ary zay ny zavatra tian'ny ADG ho atao amin'irety sinoa reto. Sachant que fondamentalement la vidéo n'est pas authentique. Veloma toko, veloma finaritra, mandra-peona daholo. Arrêtez la diffusion. Arrêtez. Terminé.